Makasika izay tontolon'ny baolina kitra izay ny resaka kianja isika raha samy matsikaritsika ireo mandaletsy Mahamasina dia namboarina nasimpanavozana ny kianja be ny Mahamasina ankehitriny ary dia efa manomboka miditra eo amin'ny fambolena bozaka ireo mpiasan'ny commune izay manao ny tsy zavatra tokoa mikarakara sy anatsara ity kianja be ny Mahamasina ity. Tokony ho tratra ny fepitoana faran'ny volana Martsa amin'ny tanan'ny fanamboarana ny kianja Mahamasina raha nambaran'ireo mpiasa miandraikitra izany. Ny toetrandro no mety sakana amin'ny fandrosoan'ny asa raha ny filazan'izy ireo hatrany. Marihana fa efa nanomboka ny fambolena ny bozaka izy ireo tamin'ity herinandro ity. Raha jerena avy amin'ny toerana ambony dia efa miloko maitso ny faritra afovoan'ny kianja Mahamasina amin'izao fotoana izao. Ny fakany sy ny fotobozaka teo aloha ihany moa no velon'ny reto teknisianina reto ka napetrany eo amin'ity kianjan'ny Mahamasina ity. Ny fizotry ny asa zany amin'izao eto Mahamasina dia eo amin'ny fahazy faharoa zany tsika izao eo amin'ny fambolena. Dia io arakaraka le toetrandro ihany zany no hoe tena anatratrarana ny tandrony. Ho anareo manokana izay miasa eto amin'ny kianja Mahamasina inona ny tena hoe sakana mety tsy hahatratrarana an'io ankoatran'izay toetrandro izay? Ny sakana kely izao eo amin'izay toetrandro izay eo amin'ilay fiavian'ny orana be loatra dia lasa milemaka le terrain dia eo no mahasarotraritra kely amin'ilay fambolena. Ankoatr'izay dia nampiakarina kely ihany koa ny avy ny kianja mba hanary rano kokoa rehefa tonga ny fotoanan'ny orana mikitra. Etsak'ilan'izay dia efa hita marina tsy dia ahitana lavadavaka firy intsony ny kianja. Fa ny riny rehetra moa ny avy tany ity kianja manana ny tantarany teo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena malagasy ity aingana, ahafahana mandray ireo lalao goavana izay sesisesy ato ato.